Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona faharoa izay ny anarantsika nandritra ny herinandro indray sika saorana indrindra Andriamanitra satria avy aminy ny teny ary misaotra ny fanahy masina ihany koa sika izay miasa ao anatsika tsirairay avy. Ingan'izany mba hitoetra ao anatsika tsy handalo fotsiny ihany fa hahatonga atsika ho amin'ny fandrosoana hatrany. Alohan'ny diratsika ny amin'ny famitinana ny lesona dia hivavaka sika. Andriamanitra ray tsara indray zan-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny lesona inaranay nandritra ny herinandro iny. Irianay tokoa izany mba ahafahanay mampiatra azy tsy araka ny sitraponay fa araka ny toromarika rehetra avy any aminao. Meteza ianao handrotsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, ahafahanay mahazo hery sy manaraka ny sitraponao hatrany, mba ho amin'ny fahamasinanao hatrany anay izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao fitiavana miorina amin'ny fanekena. Ny tsenjery dia nalaina amin'ny Jaona 4:13 manao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary eka ho aminy izahay ka honina ho aminy. Amen. Manderana ny zavatra rehetra mifandray amin'Andriamanitra ny fitiavana satria fitiavana izy. Rehefa nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra ny ota dia nanao fanekena tamin'ny olombelona Andriamanitra. Inona ary ny amin'ny fanekena io? Inona ny anjara asan'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izany ary inona ny fepetra ao amin'ny fanekena? Namaly an'izany fanontaniana izany isika nandritra ny herinandro eny ka nijerevantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra misy fepetra ary ny havalitsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hovavonjy tokoa manko ny olona. Tiantsika loatra Andriamanitra ka nanao sorona lehibe ny aina izy mba hamonjeny rehetra amin'ny fahotana. Tsy misy maderay azy eo masin'Andriamanitra azo heverina ho tsy mendrika ny ahazo ny famonjena tolotra. Mandrakotra ny rehetra tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ary raha niankina tamin'Andriamanitra irery ny famonjena dia tsy hovavonjy avokoa isika rehetra saingy nomeny fahafahana nanapa-kevitra isika na te hovavonjy na tsy te hovavonjy, na te hamaly ny fitiavana isika na tsy te hamaly azy. Azontsika alaina sara an-tsaina izy miaraka mihika ho an-dranomasy manao hoe mba hikeo ny fanasako mba ho velona ianao. Zava-dehibe tokoa izany fitiavana izany satria manosika antsika hibanjina zavatra hafa ihany koa. Ny antony fanekena anisan'ny nijerentsika ihany koa rehefa nivoaka ny Israely avy tao Egipta, namoaka azy Andriamanitra mba hanavoana fanekena nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia tsy nanao an'izany fotsiny izy mba hanatanteraka ny teniny hoe dia satria tia ny Tompo ianareo. Ny teny ampiasaina maritana ny antony nanaovan'Andriamanitra fanekena amintsika le hoe hesed izay midika hoe famindram-po, fahatsarana ary fitiavan'Andriamanitra, fahatsaram-panana ihany koa hoe fitiavana mahatoko an'ny olona anankiray ao anatin'ny fifandraisana anankiray isian'ny fitia mifamaly. Dia eo koa ilay fitiavana aseho amin'ny fikasana fa haneho an'izany fahatsarana sy fitiavana izany ihany koa ilay olona anankiray izay ho setrany. Izany hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia azo iodikiana sy mahafiorina ary maharitra. Misy fepetra nefa ny soa azontsika avy amin'izany fitiavana izany arakaraka ny valitentsika amin'ny fandraisana an'izany fitiavana izany ihany. Inona ary ilay fepetra ny fanekena? Ny Joda 4:20 hitantsika manao hoe ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra mianja ny famindram-pon'i Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ny andininy sasany ao amin'ny Baiboly dia mety hahatonga antsika hevitra fa tsy tiantsika intsony Andriamanitra rehefa mihodina aminy isika. Ndeha anefa hojerentsika ilay ohatra amin'ny boky Nose izay lazan'Andriamanitra mazava tsara hoe tsy ho tia azy intsony aho. Aty aoriana kely nefa dia miteny indray Andriamanitra ho tia azy tsy vozona anao. Mandrakizay tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitsaha tia antsika izy hoy ny Salamo ary nametraka fepetra nefa izy mba azahoantsika tombony amin'izany fitiavana izany. Ilay fepetra dia zavatra efatra. Ny voalohany dia tiavo izy, faharoa tiavo foana izy, fahatelo tandremo ny didiny ary fahaefatra
aoka ifankatia. Ifankatia amin'iza moa ifankatia isika samy tiany Kristy. Rehefa mamaly an'ilay fitiavan'Andriamanitra isika dia tena dingana voalohany zany. Tia antsika aloha izy vao afaka manesy setrany amin'izany fitiavana izany isika. Tokony hahatsapana fitiavan'Andriamanitra sy ny sorona lehibe izay nataony antsika isika. Zany dia voatarika sy mahatarika azy, tia azy mandrakariva. Indrisa nefa fa tsy ny rehetra no mamaly an'io fitiavana io. Indraindray isika dia manadiny ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Fanoharana no entin'i Jesosy maneho an'izany. Indinitsika mahakasika an'ireo trosa n'ilay lehilahy ara-talenta dia tsy navela, raha navela ny trosa nananany izy kosa tsy namela ho an'ireo ananany trosa. Misy lesona lehibe hosotonina ao anatin'izany. Andriamanitra manome fitiavana, aoka izarany fitiavana isika satria nomena maimaimpona. Ahoana ary no ahafahantsika manefa amin'Andriamanitra izay nataony ho antsika? Misy fomba ahafahantsika manonitra azy ve? Ny valiny dia tsy misy velively. Tsy mangataka antsika hanefa na hanonitra amin'ny fitiavana noraisintsika nefa Andriamanitra. Ampy azy raha tonga ampizara an'izay azontsika. Maimaim-poana isika. Izy moa milaza hoe ry malala raha izany no tiavan'Andriamanitra isika dia mba tokony hifankatia koa isika. Tsy afaka mamaly an'izay nataon'Andriamanitra isika, izay afaka misaotra azy amin'ny fanaovana amin'ny hafa toy izay nataony tamintsika. Raha midika fa fafitiavana ny hafa no mandrosika antsika ihany koa avy amin'Andriamanitra dia tokony dondana manjakariva isika mizara ny hafatra noho izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny olona rehetra izay mifanena amintsika. Dia lahatsoratra Madamo White ity no handeha hamarana antsika azy manao hoe tiany olona tsirairay ao amin'ny fianakavian'olombelona amin'ny fitiavany lalina sy mafan'Andriamanitra. Tsy misy na dia iray aza adino, tsy misy na dia iray aza tsy azo fanampiana na avela ho voafitaka mba ho resin'ny fahavalo. Afaka matoky an'Andriamanitra aho fa tia loatra izy ka nomeny zanan'ilay tokana ho fato ahy. Raha mitoetra ao am-po Kristy dia ho feny fitiavana azy sy ho diboky ny fifaliana noho ny firaisana amin'ny fanahy. Ka hifikitra aminy ary eo amin'ny fibanjinana azy dia ho adinoina ny tena. Ny fitiavan'i Kristy no vy miaina manetsika ao amin'ny atao rehetra. Izay mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy dia tsy hanao toy ny olona sasany amin'ny tany gasy fahiny. Mitady 30 amidy andevolahy nefa mifidy vary 20 atao rakitra avy eo. Tsy ny fetra ambany indrindra no kenjeny fa ny fanaraka tanteraka amin'ilay sitrapon'ilay mpanafitra azy. Mahafoy ny zavatra rehetra izy ary amin'ny fikatsahana ny zavatra momba ny fiainana mandrakizay dia mampiseho fitiavana sy heverana amin'ny fanentana amin'ilay zavatra tadiavina izy. Kan'izany tonga antsika ifankatia, tonga antsika ihany koa iroso amin'ny lalindalina kokoa hatrany ny fanarahana ny Tompo. Amen. Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Tompo ampianary izay ho tia ny zavatra tsara indrindra any aminao dia ny fitiavana izany ary aoka Tompo tsy hasaraka anay ny fahamasinanao, ny fitiavanao ary koa ny fahamarinanao ahafahanay manaraka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.